fomba fifidianana am'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina izao a dia samihafa satria fifidianana roa samihafa izy ireo. Ho an'ny fifidianana be ny tanàna dia fifidianana olo-tokana indray miodina ary andreseny zay mahazo vato be indrindra. Zany hoe ho an'ny be ny tanàna dia izay kandida nahazo vato be indrindra na firy isan-jato na firy isan-jato no azony, zay no lany ho be ny tanàna. Ary raha ohatra ka misy ny mitovy ny isam-bato azony dia ny kandida zokiny be taona zany no mahazo ny fandresena. Fa ho an'ny fifidianana mpanolontsaina kosa dia fifidianana amin'ny alala liste no atao, ka raha amin'ny teny frantsay dia ny hoe scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du quotient électoral et la règle du plus fort reste. Ka hoazavaitsika ny fomba fitsinjarana ny toerana amin'izany fifidianana mpanolontsaina izany. Mandray ohatra iraitsika eto, ny fitsinjarana ny toerana amin'ny fifidianana mpanolontsaina zany dia tsy mitovy amin'ilay fifidianana be ny tanàna ka hoe zay mahazo vato be indrindra no tonga dia mahazo ny sezan'ny mpanolontsaina rehetrarehetra. Tsy zay zany ny amin'ny mpanolontsaina fa miankina amin'ny isam-bato azon'ilay liste no isan'ny mpanolontsaina azo. Ohatra anankiray ary, mandray ohatra tsika tao amin'ny commune iray antsoina hoe commune Ambohitsitonona ohatra. Tao amin'ny commune io a voasoratra anarana 3 arivo ao anatin'ny lisy fifidianana, tonga ny fidy 2 arivo, ny vato fotsy 20, vato maty 20, isan'ny seza zany hoe isan'ny mpanolontsaina ho fidiana 10. Ny isan'ny listra latsaka tao amin'ny commune io a 3, listra A, listra B, listra D, isan'ny listra mpanolontsaina latsaka ho mpanolontsaina. Rehefa natao ny fanisambato dia zao no vokatry ny isam-bato azo ny tsirairay avy. Listra A nahazo vato manakery 700, listra B nahazo vato manakery 100, ary listra ho platsaka ho mpanolontsaina ny tanàna ao amin'ny commune Ambohitsitonona nahazo vato 100, dia manome 700 zany izay isam-bato azo zay, zay no isan'ny vato manakery. Ahoana ny fomba itsinjarana n'ilay mpanolontsaina 10 zay tokony ao anatin'ny commune io? Araka nambara teo, tsy hoe akory satria ny lista A no nahazo vato be indrindra dia tonga dia lasa ny lista A avokoa zany lay seza 10 ho mpanolontsaina. Tsy zay, fa isaky ny arakaraky ny isam-bato azo no izarana an'ilay seza 10 ho an'ny mpanolontsaina. Ka inona no atao ary? Mba ahafantarana ny isan'ny mpanolontsaina azo ny listra tsirairay avy ary rehefa mijerena ireto vato azony ireto dia kajina aloha ny antsoina hoe quotient électoral. Dia ny fomba ahafantarana an'izay quotient électoral zay dia atao ny fizarana ny vato manakery amin'ny isan'ny mpanolontsaina ho fidiana, isan'ny seza ho zaraina. Ka raha eto amin'ity ohatra misy atsika ity zany satria ny isan'ny vato manakery dia lay 700 taream-piandohana, ny quotient électoral zany dia ny isan'ny vato manakery 700 zarana amin'ny isan'ny mpanolontsaina ho fidiana, 10 ny mpanolontsaina ho fidiantsika eto manome 2300. Ka io quotient électoral io zany no antsoina hoe io ny vato mifandraika, ny vato tsy maintsy azo mba ahazahoana mpanolontsaina iray. Io zany io isam-bato no midika mpanolontsaina iray. Ka zay mahazo an'izao isam-bato zao dia efa mahazo mpanolontsaina iray. Ijery amin'izay isika zany hoe firy amin'izay ary ny seza zay azo ny listra platsaka ho mpanolontsaina tsirairay avy. Dia ny ahitana ny mpanolontsaina azo ny listra tsirairay avy zany dia atao ny fizarana ny isan'ny vato manakery azon'ilay listra amin'ny le quotient électoral zay nokajitsika teo. Raha ijery ny isan'ny mpanolontsaina azon'ny listra A tsika zany dia atao ny fikajiana ny kajiny vato manakery azo 700 zaraina n'ilay quotient électoral
valopolo sy telonjato dia manome zay ray faingo valo. Io zany dia midika fa nahazo seza iray mpanontsaina iray zany ny listra A. Zany hoe itia mety hanome isa misy faingo toy izao fa ilay isa ankasa eto aloha eto no raisina zany. Dia raha ijeriny ny be indray tsika dia ohatran'izay ihany firy ny mpanontsaina azony be dia ataony fizarana ny vato manan-kery azony amin'ilay quotient électoral. Dia eninjato zarana valopolo sy telonjato manome ray faingo dimy dia ray zany ny seza azony listra B. Ohatran'izay ihany koa ny D dia folo sy eninjato no vato azony dia zarana n'ilay quotient électoral valopolo sy telonjato manome ray faingo N dia mpanontsaina iray seza iray ihany koa zany azony. Zany hoe samy nahazo seza iray zany na ny listra A, listra B ary listra D. Ny seza ho zaraina nefa ny mpanontsaina ho fidina dimy kanefa ny seza voazara aloha teto telo. Dikan'izay mbola misy mpanontsaina roa zany tokony mbola ho zaraina amin'reto listra anankitelo reto. Eo zany no miditra ilay antsoina hoe fitsipiky ny na ilay antsoina hoe la règle de plus fort reste. Ahoana zany no izarana an'izay mpanontsaina roa ambin'izay satria ny A zany efa nahazo seza iray, ny B efa nahazo seza iray, ny D efa nahazo seza iray, seza roa sisa no tsy maintsy ho zaraina amin'izy telo. Ahoana ny fomba anaovana azy? Toy izao indray ny kajy atao amin'izay hoe eto zany tsika dia mila mikajy amin'izay ny antsoina hoe plus fort reste. Iza ny manana ambiny be indrindra. Dia ny fomba fikajy an'izay indray dia ny hoe raha ijery ho an'ny A tsika ohatra dia ilay vato azony sivifolo sy eninjato analana n'ilay isan'ny seza efa azony teo aloha tamin'ilay quotient électoral. Seza anankiray moa ny azony teo dia ray zany ity ampitombona n'ilay quotient électoral. Dia ity zany manome sivifolo sy eninjato analana ny ty ray tsinona ny seza azony teo aloha ampitombona valopolo sy telonjato manome valopolo sy telonjato. Rehefa atao zay kajy zay dia manome folo sy telonjato. Zany hoe ny ambiny na ny reste ho an'ny A zany dia folo sy telonjato. Ho an'ny B zany dia toy izany ihany koa ny isam-bato azony eninjato analana ny seza azony tamin'ilay quotient électoral ray ihany koa seza azony teo ray zany ity ampitombona valopolo sy telonjato. Rehefa atao zay kajy zay dia manome roapolo sy roanjato zany ny reste na ny ambiny ho an'ny B. Ary ho an'ny D dia folo sy eninjato ny vato azony analana ny seza azony tamin'ilay quotient électoral teo ray ihany koa seza azony dia ampitombona n'ilay quotient électoral hatrany dia manome zay telopolo sy roanjato. Rehefa voakajy ny reste rehetra amin'ilay listra anankitelo dia araka n'ilay fitsipika ny hoe suivant la règle de plus fort reste. Zany hoe zaraina mifanaraka amin'izay nahazo reste ambiny be indrindra zany. Karaha jerena zany io dia alo no be indrindra azony zany ny seza anankiray. Dia raha lasa ny seza anankiray mbola misy ray sisa zany dia jerena indray reto i C no D no mahazo manana ny ambiny be indrindra. Dia lasany indray koa zany ny seza ray dia raha lasan'ny A ny anankiray lasan'ny D ny anankiray dia tapitra zany le anankiroa tapitra le dimy dia lany zany le mpanontsaina dimy ho zaraintsika. Rehefa tambatra zany zay dia ny A zany nahazo seza iray teny am-piandohana dia rehefa natao ny plus fort reste dia nahazo anankiray izy ato seza A dia manome roa zany ny azo. Ny B tary amin'ny quotient électoral izy nahazo ray. Rehefa natao ny kajy ny plus fort reste dia ny azy tsy nahazo izy dia aotra zany dia mijanona ray ihany. Toy izay koa ny D ray ny azony tamin'ny plus fort tamin'ny quotient électoral dia rehefa natao ny plus fort reste mbola nahazo anankiray ihany koa izy dia roa zany. Ireo zany no fitsinjarana ny mpanontsaina dimy ho an'ireo lista telo ireo tamin'ny fifidianana anankiray.